Faly miaravatsika rehetrarehetra ny tenako Black Nadia. Tonga dia arosoko zany izy ty satria vidéo apetrako eto tsy ho fafaiko izy ty. Manandresaka Black Nadia, manandresaka mafonja aminareo mpanaraka ny Black Nadia. Bon, nafantaranareo ny Black Nadia moa zany de hoe artiste marina tsy laviko zany. Artiste Black Nadia. Nefa kosa ny Black Nadia anaty artiste na tsy sakana ny hoe tsy anana zavatra atao etsy seroa. Fiainana ia raha mahita fa tsy mora. Tsisy olona manana ny ampy. Tsisy olona manana ny ampy. Ary ho anahy manokana efa mahazatra anahy zany hoe mitady vola zany. Nefa kosa ny zavatra tiako tsindrina eto mampalahelo de ty. Anisan'ny zavatra anankiray mampalahelo ny hoteneniko eto tompoko azafady. Makasika ny ty le hoe vente amin'ny Blindé Beauty, Blindé Beauty. Matetika zay efa milaza aminareo eto foana hoe tsika rehetrarehetra samy afaka manao fiainany peu importe ny asanao na artiste ianao na inona ianao na inona ianao. Misy an'ty le Blindé Beauty ty. Efa nazavaiko matetika teto foana hoe anampiko ny mpiarabelona amiko izy io. Anaovako zavatra hafa izy io. Anaovanay asa soa ny anaovanay anazy io. Kinanjo ny zava-misy mampalahelo maro ny ompa vararaka mahazo ny Black Nadia. Satria hoe Black Nadia no ambadiky ny Blindé Beauty. Marina zany. Anao vehivavy tsy vanina ianao, mpangalatra ianao. Ianao efa hatramizay mipisoloky ianao. Ianao fa olona tsy vanina mihitsy ianao hatramizay. Ia. Efa tsy vanina foana Black Nadia depuis na Black Nadia anazy ka hatramizao amin'ty resaka réseaux sociaux ty. Nanomboka nahaizako réseaux sociaux, ny fiainako tompoko dia misavoritaka tsy milamina ny ankabeazana. Satria maro ny zavatra iainako anatin'ny réseaux sociaux. Raha misy ny artiste victime indrindra amin'ny resaka réseaux sociaux, i Black Nadia amin'ny voalohany. Marina hoe mety tsy tonga lafatra ako fa olombelona tahaka anareo Ny afina zay zavatra rehetrarehetra zay de ny rahana ny eneny satria na ny antony ato amin'ny Facebook ny fiainantsika ray manontolo amin'izao fotoana zao amin'izao génération tsika zao. Ka ny votoatin-dresaka eto tsisy idiran'ny Black Nadia groupe fa resaka Blindé Beauty. Ataoko angamby ianareo maro ianareo no mahita ny azafady tompoko. Maro ianareo no mahita ny Black Nadia manampy olona etsy seroa fa tsy dradradradraiko ato. Inona ny antony? Tsy mahazo manao an'izany Black Nadia. Tsy mananjoy Black Nadia ato amin'ny réseaux sociaux. Nefiko, nekeko zay rehetrarehetra zay. Maro manana fiainana ato fa rehefa ny fiainako de victime ary première cible amin'ny artiste dia i Black Nadia. Tsy nataoko nampiemotra zany. Fa niraisiko hoanatra ny zavatra rehetrarehetra zay nisy tato amin'ny Facebook. Natao hoanatra. Ka sao de lasa lava loatra ny resaka koa. Tiako tsapanao tompoko fa ny groupe Black Nadia de mbola mihodina ary tena mbola mitourné. Ataoko angamba hoe tsy anisan'le malaza tsony izahay. Tsy malaza tsony izahay hoy ianareo génération taty afara. Fa ny anaranay de efa mipetraka. Za hitanao zao reraka avy nanao tourné, manao balle etsero. Dikan'izay mbola malaza ny anaran'izay. Azonareo zay. Tsy ny atao hoe mahazo loka na mahazo trophée ny atao hoe malaza. Efa be ny azonay. Misy efa folo mahery izy ao amin'ny salonko ny mari-pakasitrano zany atao hoe Black Nadia zay. Very anjara ianareo zany raha tsy mahazo ny sahaza ny anjara anareo fa ny anay tompoko efa maampy anay. Mety hoe tsisy idirany ary DJ ny resaketo fa misy zavatra tiako apetraka ho anareo zandry taty aorina. Tsy ny artiste namana ny resako eto fa ianareo pakafy. Ianareo génération 2000 sy ny génération 2015 neka tsy pakafy anay tsony. Ny pakafy anay amizao efa maman efa mitaiza zazatelo anakefatra.
dikan'izay manana ny piblika anay izahay dia manana ny plasinareo ianareo fa ny zavatra tia mblakina dia apetraka dia hoe mahaiza mipetraka amin'ny toerana io fa tsy mora ny mitazona anio. Blakina dia zany zao fa 3e année. Ny atao hoe 3e année anatin'ny monde ny artiste dia hoe 15 taona ny tazomana an'ity tontolon'ny kanto ty. Ka ny angaviko ny rariko aminareo zandry aty aoriana engany mba hatazona an'izay ianareo fa tsy mora ny dingana na tongavanay teo ty navete bonjour le ma chérie ko bisous nene de zay zany ny afatra ty mblakina dia apita am'ilay tsisy dirany le maman blindé fa ny tiako tenenina am'izay zany hoe tiako tsapanao hoe tsy fivelomako io fa anapiko ny mpiarabelona amiko ny blindé beauty idirako am'izay raha ny votoatindresaka eto averiko ndray hoe maro ny ompa mahazo ny blakina dia tsy vaniny ianao mpangalatra ianao mba reny mpianakaviana ihany ianao dia hoaninao volanay wa ore tompoko maro ny zavatra haitsika olombelona am'izao fotoana maro ny zavatra haitsika olombelona am'izao fotoana surtout ity resaka piraty sy fisolokiana ato amin'ny Facebook ny fisolokiana voalohany ato amin'ny Facebook ny fisolokiana voalohany ny tiako tenenina aminareo hitondra nahakaiza moa ninana amin'ny volanareo tsy finanam-bolan'olona na tonga ny plasiko eto fa ny fanomezana fahafapo olona ka ny tiako amafisina aminareo dia hoe tsy mangalatra i blindé beauty inona ny antony za blakina diano derrière an'io ray mandreny maraina manoana manamafy manamateza an'io mapateza an'io blindé beauty io tiako tsapanao zay impirimpiry blakina dia miteny foana eto hoe miantso mivantana tompoko fa maro ny compte fake opavararaka ny mahazo ana ao bonjour Claudia maro ny compte fake maro be amin'ny anaran'ny blindé beauty misy zao namana ranada ravavy tompony imakoa chez makoa le t-shirt malaza be firifiry anareo no manontany foana hoe mitady t-shirt chez makoa zahay milaza blakina dia za tsy mpivarotra t-shirt chez makoa fa nanao pubany chez makoa azonareo be de be anareo nanontany milaza marina foana blakina dia inona ny antony ty mandeha mahitsy zay mahatonga ana directa ndraindray de milaza marina nefa isorana ny tompo fa tratra lay olona pisoloky any chez makoa satria mety ho lasa ho victime koa izahay hoe mety izahay ve mamoaka chez makoa isorako any tompo fa tratra Elias José tiako tsapanareo eto tompoko ary isorako any chez makoa ihany koa nandray ny andraikiny efa nandray ny andraikitra ihany zahay tamin'ny Elias José fa mbola tara ny fivaliany fitorianay tany amin'ny cybercriminalité fa ny andry zareo moa zany ny va aloha isorana ny police pirenena nandray ny andraikitiny ary nanampy any chez makoa fa anisany nanampy bebe kokoa anay ihany koa satria Elias José io tompoko ilay mpangalatra mena tsy matao maso mena misoloky ny anaran'ny blindé beauty mahazo vola maro de maro fa isorana ny chez makoa na tratra anazy tateaka izy anatuliara amizao tsika miteny zao avelana aloha ilamany any chez makoa de miditra zahay ato amin'ny blindé beauty tsy vita amin'ny blindé beauty fa ny anaran'ny blakina dia mihitsy no nangalariny ty zaza ty hoentina misoloky hoe mpiara-miasa amin'ny blakina dia hono izy tsy mpiara-miasa amin'ny kovelively tompoko io bandikely Elias José io efa niteny any Elias hoe misy farany zavadrehetra zandry tratranao zao trateaka mbola maro ny olona itorany Elias satria be de be ny accent vitany Elias fa 5 kosa mbola tia mpitandrina anareo ihany blakina dia hoe tsy Elias rery no misoloky fa be da be ny compte na blindé beauty amitsika miteny zao efa mandeha amin'ny 30 na 20 ialana amin'ny 10 tompoko entre atsika se ianareo apetrako mihitsy hoe
zao Black Nadia. Bonjour Liana, manaja Zokovavy a. Bisous be. Bonjour anao mijery ny andirect comme zao fotoana zao. De zay le izy, zay zany le izy a. Maro ny compte fake. Ianareo efa ilazaina foana hoe miantso mivantana n'io laharana zay meno Black Nadia foana io. Ianareo. Mbola tratra foana nareo. Tsy hainay intsony zany na ianareo koa nefa mahay misoloky a. Dia avadibadikareo ny lohanay a. Mialatsiny fa direct Black Nadia no miteny eto. Mialatsiny hoa. Misy olona any mahay mody mahay manao anty référence ty fa tratra ihany rehefa tsy izy. Tratra ihany rehefa tsy izy. Maty zahay Toliara madame. Ifonako aminareo vahoaka ny Toliara. Zay nge le mahatonga ady. Za tsy miteny hoe ny Toliara ray manontolo no mangalatra. Fa Elias José kosa rehefa nisambory ny makoa de tany Toliara natratrarana anazy. Mifanaja tsika rolahy fa tsy zaza. Mora bene le miaina raha mifanaja. Nangina tsy namaly an'izaniza tsony de mihevitra venao hoe resy a. Tsy resy a. Fa fanajako anao mijery anahy io. Le manjivaziva na sanandro. Zay no izy. Ny asako mandeha tsara. Ny fiarahamoniko mandeha tsara. Ny fiainam-pitiavako mandeha tsara. Ça veut pas dire hoe resy aho fa fanajako anao. Ka aoka hazava ny resaka hoe tsy ny Toliara ray manontolo no tenen'ny Black Nadia fa any Toliara no tratehaka Elias José. Lay pisoloky. I video ty tsy ho fafako fa ho apetrako eto foana. Maro ianareo client efa afapo foana tam'izany hoe crème ny Blendé Beauty zany. Fa manomboka androany tompoko mba mahaiza mametraka. Mba mahaiza mifanaja. Mba mahaiza manana fo masamy olombelona. Mitsy fatombanana ny asan'ny Blendé Beauty tatoato misy an'izany hoe entana lazaina fa tsy lasa zany. Misy efa mahay mangalatra ny olona sasany. Lazaina fa tsy lasa ny entana sasany. Bon, ifonanay a, peu importe ny raha mandala, ifonany ny ekipa fa manomboka androany a, de hovaina ndreny stratégie tondrana an'le asa, fa toko angamba fa afapo foana nareo. Afapo foana nareo amin'ny zavatra jifainay. Na io t-shirt ny Blendé Beauty io tsara kalitao. Afapo nareo. Misy fotoana neny Blendé Beauty tsy mba zatra miposta hoe misy olona manao retour, misaotra fa afapo zay, misaotra fanajana ny zoanareo. Panjifa ny tsy postevanay nareo fa manomboka androany. Mba hitavanareo kosa hoe mandeha amin'ny rariny sy hitsy ny asan'ny Blendé Beauty, le vrai Blendé Beauty. De ho postenay ny fisaoranareo. Fa manomboka zao azonao mandefa message. Fa mitandrema eo amin'ny fandefasam-bola. Raha tsy lay laharana finday tononona eto foana no azonao, mangala anao coin. Satria rehefa voy ianareo de reo olona kely mitsipozipozy mba mitady vola reo ho painareo vararaka. Sasany amin'io de voa aviana. Voa aviana. Ianareo nge ka rehefa azony zareo volanareo de bloquer zareo nareo e. Aty amle Blendé Beauty tena izy amizay nareo no tafiditra. Aty nareo no tafiditra. Satria voazindreo volanareo de bloquer zareo ianareo. Matetika rehefa misy tsy fatombanana neto amin'ny Blendé Beauty mandefa annonce zareo. Ialana tsiny fa mety rapitso zahay no mandefa na zo. Alefa ny entana ho alazainy sasany fa tsy tonga. Mandefa commande double na triple Blendé Beauty. Zany daholo ny zavatra vitan'ny olona amizao. Zany daholo ny zavatra vitan'ny olona amizao. Mbola tsy tonga ozy ny entanay. Verina mandefa entana ndray Blendé Beauty. Misy koa le olona confiena an'le entana koa. Any amin'ny tsizo ny tafanao commande. Vo bloqué any amizay koa aty koa ny manao ny resaka rehetra maro tsy voazaka tsy haitsony. Ka tsy ataoko lava ny resaka. Namono telefona mihitsy ny Blendé Beauty satria nanokana fotoana anampy ny Blendé Beauty androany satria manao repos androany fa tiako tsapanao fa Black Nadia mbola artiste ary mbola mitorina fa manampy mpiarabelona amiko amle resaka Blendé Beauty.
olombelona atsika mandeha tany a anjaranao zay mamitaka anjaranao zay manompana lalandava eto a bonjour aky arinina ndray le tsy mety vavy mitabataba iny mialatsiny fa tsy tolona karazan'olona etsika fa tsy ny zao tontolo zao nge no mitabataba nefa ny fiainana ho tsy mora ka manomboka androany zany ho anareo cliente satisfaite ho anareo cliente rehetrarehetra zay mbola fidèle aminay manomboka am'izao masonandrondroany zao ho voay blakina dia tanteraka ny fitondran'ny zareo an'ity le blindé beauty ty fa ny zavatra angatanay aminareo kosa tompoko ny numéro zay mena ihany no atsovinareo misy fotoana raha blakina dia teto tena niditra antsehatra anjo tena hoe za personne mandray appel fitsonjovako anareo zany ka mandinia fa mavoanandro any mety avoanao rapitso marina hoe mandoa 3 alina anao efatra alina ianao hitondra tombotsoa anay ve mangalatra an'izay tsy zahay io re tompoko surtout mareny malagasy ana ataoko hoe reny ihany na dia tsy mendrika indraindray na dia tsy lavaka satria publika ko ianareo mpakafy dikan'izay reny atao hitaiza ao anatin'le izy ka na misy ny zavatra tsy nentina ataoko taloha tsy isy tsony zany fa na dia nisy ny zavatra tsy nentina ataoko teto tsy alatra ny problème teto tsy fangalaran'ny blakina dia ny problème teto fa blakina dia mba mijoro amin'ny maha-olombelona azy mba mamaly ny olona makaratsy azy tsy nety taminareo vahoaka malagasy iny dia najanoko niza zany zao mety hoe manompa anahy maninona anahy tsy mamaly tsony satria raisiko hoanatra le izy ka ninona zavatra nyseho teto tsy fitiavana na hoe blak ohatr'izao blak tsy fangalarana toko tsy alatra ho aho fa nohony hoe tsy fitiavana anahy fotsiny dia zivazivaina fa taloha namaly dia tsy namaly tsony amin'izao a dia mangina amin'ny toerana misy anahy zay zany le izy zay makasika an'ity le blindé beauty ty tapitra ny videoko a dia velomiko ny telefona dia hiara-iasa amin'ireo ankizy ireo a mpanatsoko ireo dia andamina an'izay rehetrarehetra zay a ok azonareo zay ka varotra izy ty tompoko tsy forsena ny tsirairay anjifa fa anjaranao fotsiny zay fa manomboka zao tsotra be miantsoa faharoa manaraka an'izay misy fahatombanana ihany koa ny eo amin'ny ankizy zay niasa tato ary tena ifonana ialana tsiny aminareo satria normal ianareo raha vexe indraindray hoentin'ny livreur ny entana tompoko a haika tsy todiny livreur any fa aviliny livreur lalakafo tsy omena tsiny amin'izay ianareo raha mitabataba satria tsy tonga kay ny entanareo izahay amin'izay a ry zareo ankizy mpiandraikitra azy amin'izay a izy zareo ankizy mpiandraikitra azy amin'izay a tsy mahalala ninina fa dia mivoaka tsara ao amin'ny zareo ny entana tonga any a tsy hita atao amin'izay ny contrôle maro ny entana tsy tonga dikan'izay a fomba ny asa io a manao zavatra tsy mora tsy maintsy misy foana ny lesika fa manomboka androany manariny izahay dia isorana anareo nanjifa ny blindé beauty foana hatramin'izay ka hatramin'izao ifonana raha misy ny tsy fafetezana tsy fahatombanana amin'ny asa fa miezaka izay ny anarina amin'izay fa mba hialana amin'ity le alatralatra ty tompoko a miantsonareo ny laharana finday 34 46 345 94 aza matoky tsony ianareo ny message sur Facebook fa miantso mivantana ianareo tsotra be zany ao ianareo no miresaka mivantana amin'ny telefona fa aza matoky ny message ny Facebook tsony ianareo dia farany manaraka an'izay tsy hanao pub na tonga avoaketo a fa mbola tsy hanao pub aloha za mbola hanao pub ihany dia makasitraka anao nanaraka ny videoko a dia sorana anareo a vahoaka malagasy nino mifahendrinareo a zay koa olombelona tsy misolafaka indraindray fa mampanantena zavatra tsara sy tomombana anareo manomboka zao zay nareo tsy za koa tsy anareo sotra to